vavaka fiambenana arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy andramoka izaho akiradio vavaka fiambenana vavaka fiambenana apokalipsy toko faraka amin'ny roapolo ny andininy faharoa ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra voaomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny vavaka fiambenana vavaka fiambenana arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy andramoka izaho akiradio vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka fiambenana arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy andramoka izaho akiradio vavaka fiambenana vavaka fiambenana apokalipsy toko faraka amin'ny roapolo ny andininy faharoa ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra voaomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny vavaka fiambenana vavaka fiambenana arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy andramoka izaho akiradio vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka fiambenana arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy andramoka izaho akiradio vavaka fiambenana vavaka fiambenana apokalipsy toko faraka amin'ny roapolo ny andininy faharoa ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra voaomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny vavaka fiambenana vavaka fiambenana arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy andramoka izaho akiradio vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka fiambenana arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy andramoka izaho akiradio vavaka fiambenana vavaka fiambenana apokalipsy toko faraka amin'ny roapolo ny andininy faharoa ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra voaomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny vavaka fiambenana vavaka fiambenana arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy andramoka izaho akiradio vavaka fiambenana vavaka fiambenana halleloia amin'ny fifaliana lehibe indray ary lasana vako malala no ianona amintsika amin'izao fotoanana izao dia faly be indray ny tenako miano aminao eto androany ary dia manana fiadanany tompo ho amintsika tsirairay avy izay tonga tratrantso eto amin'ity androany ity tonga soa eto amin'ny fandarana vavaka fiambenana zay rahanao amin'ny fandarana andramoka izao ny akiradio ary ny mpikambana anatin'ny groupe zay maharesy dia manonona fiadanany tompo amintsika rehetrarehetra ary matoky sy mino fa raha tonga eto ianao dia tena tonga andray fampaherezana ary matoky sy mino koa resy lahatra fa tsy kisendrasendra koa natogavanao eto fa tena misy raha ilany tomponao raha androany no vao tonga eto dia fantaro
fa tanan'Andriamanitra no tondranao teto fa tsy ianao. Aleloia. Araka ny tenin'Andriamanitra foana miteny hoe tsy ianareo nge no nividy aho izy ny tenin'Andriamanitra fa za no nividy anareo mba handeha sy amo ary de andeha sy amo ianao manomboka eto. Aleloia. Maretatra amin'ny farany aza maika hiala adindray sasany rahantsika eto androany, adindray sasany enotsika hira, enotsika tenin'Andriamanitra, rahantsika mivavaka antenaiko fa raha miala eto anao tsy taka nidiranao teto nivoanao eto fa ahery ianao raha miala eto, hitraka ianao raha miala eto ary voky ianao raha miala eto. Feno fifaliana, feno fanantenana, itsiro indray ny fanantenana ho voninahitr'Andriamanitra andretratrany ka dia tonga soa arabaina isika menakavy. Arabaina manokana koa nareo rehefa paketo ka tonga eto androany niditra voalohany teto androany dia raha nambabitsika Marie-Jo ao États-Unis. Sambasamby izy niditra voalohany teto androany mba misy tenin'Andriamanitra foana moa efa homaniko eto rehefa tahaka izao. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Isaia Isaia 40 diso fatatsika loatra nefa na dia efa farentsika matetika ary dia aoka mbola andonanao indray androany raha nambavy Marie-Jo zany tenin'Andriamanitra zany dia raiso ampinoana fa atolotra ampinoana ho anao. Hoy ny tenin'Andriamanitra ny voninahitry Jerosalema amin'ny andro ho avy, zany hoe manomboka amin'ny ho avy indray zany jinjy ho avy sika tsy hoe efa lasa fa vao ho avy. Andininy Isaia 40 voalohany ka hatramin'ny fahatelo mitsangana mihazava fa tonga ny fahazavanao ary voninahitry Jehovah efa miposaka aminao fa indrony aizy na manarina ny tany ary Espirity manarina ny firenena fa aminao kosa ny posahan'i Jehovah ary aminao nisy eo ny voninahiny ary firenena manatona ny fahazavanao ary mpanjaka makeo amin'ny famiraparatany fiposahanao. Halleluia. Amen. Raha nambavy Marie-Jo nareo any Koweït, Arabie Saoudite, any Chine, any Madagasikara ary any Oman ny ara-misitraka an'izany tsodrano zany ka dia raiso ampifaliana ry izy menakavy. Eny tomposika ifampiarahaba aloha tsika ny ataontsika voalohany tapatapaka moa ny fifandraisantsika teto kely tsika tamin'ny talata sy teto indray tsika tamin'ny larobia, eto indray tsika androany dia eto koa tsika rapitso. Halleloia. Ilalinona tsisy fatapahana tsony na tonga ny Pentecoste filazana voalohany dia voalohany aloha hoe voalohany taon'ny filazana andao ifampiarahaba tsika. Halleloia. Misy événement ngeza be hoatrehantsika mantsy afaka 10 andro androany. Halleloia. Afaka 10 andro tokoa zany andolo tsika ifampiarahaba. Marie-Jo États-Unis, Lovlitina France, Rosemine France, Itody Raonsou France, Markeli Madagasikara, Kota Léonie Arabie Saoudite, Marie Charline Madagasikara, Mampionina France, Eliana Miarniana France, Sandola Koweït, Artisanay de Madagascar France, Lantinirina Liban, Angèle Pagès France, Miriam Andriamalala Madagascar, Jesosy Mpandresy Madagascar, Erika Rak France, Rolianisy Allemagne, Ando Andry France, Tahintompa Evelina Andrenasolo France, Asiny Apôstôly Madagascar, Kikera Andrenasolo Madagascar, Soameva France, Marie Eulalie Koweït, Tina Rakotarzaka France, tonga soa ihany koa Lantonirina efa anteneniko teo, Jesosy Noeliko Koweït, Angelina Rodriguez Arabie Saoudite, Namintso Makrina Koweït, Azaska Patici France, Asany Apôstôly Madagascar, Sandola Koweït, Tojo Allemagne efa anteneniko teo, Perry Sava Koweït, Antra Clarisse Madagascar, Artisanat de Madagascar efa anteneniko teo, Sandola Koweït, André Anjaponiasina Madagascar, Tahina Jesosy indray ozy izy fa maro izy efa antena Tahiny Jesosy. Nena Mainso Italie, Lovlitina anteneniko teo, Zisorna Marie-Jo, Tahiny Jesosy, Shalom Roli, Kotanela Belgique, Ndravaviny any ambany eo Kota Léonie, Arabie Saoudite, Andonia Suzel, Suisse, CN Ore, androany vitako teto zany CN Ore zany, tonga soa ianao arabaina falibe zay mahita anao, falibe zay miaraka aminao eto dia maharitatra amin'ny farany. Halleloia. Raha mba azonao soratana kely aiza moa misy anao dia mba amin'izay raha mbola miditra eto indray ianao dia mba fantatra hoe CN Ore aiza re misy azy isika ampitiavana be sy ampifaliana be izy hitanao sady reo efa réaction be be efa andraisana anao reo anankifito raha kely indrindra misaotra anao rehetrarehetra amin'ny fandraisana ny vahiny reny j'adore sy any dia midika hoe tonga soa be mihitsy ianao raha nabavy izay ianao. Marie-Jo
lazana Monique Koweït, no éléphant tout France, Marina Terrain Canada. Alléluia. Nena mainso Italie, eto France hono nanapavise eno a, tsara fantatritsika izay. Misaotra anareo amin'ny fiarahabanazy a. Da iny tompo-taona antsika rehetrarehetra. Alléluia. Faly be miaraka aminareo a. Ny filazana angamba aloha tonga dia ataoko ety am-boalohany. Tonga dia ataoko ety am-boalohany aloha ny filazana. Amin'ny fantatsika tsara fa amin'ny lahady no avy zao, amin'ny lahady heriny no avy zao tsika zany hoe amin'ny lahady zao dia amin'ny heriny amin'ny 12 mai tsika ankalaza ny Pentecoste. Alléluia. Ankalaza ny Pentecoste isika. Miheno tsara ny filazantsika. Ankalaza ny Pentecoste tsika amin'ny alahady ho avy zao. Anazava momba an'izay ary avy misy filazana maromaro mifandraiky amin'izay fa ny zavatra ataontsika voalohany aloha dia hivavaka aloha tsika Amerika amin'ny fotoana ampirantanan'Andriamanitra dia anoitsika avy eo Sinarandrena Solo Chine tonga soa ihany koa. Andao tsika hivavaka Amerika amin'ny fotoana ampirantanan'Andriamanitra dia avy eo tsika hiditra amin'ny filazana sy ny hira ary ny toriteny. Bodra Volomboangy La Réunion tonga soa Bertsava Koweït tonga soa. Eto pra nabavrodina anao ny fitenenana. Haleluya, mbola faly miarahaba pasteur Minakavy ny tenako ary faly koa miarahaba ho antsika tsirairay avy izay mpanaraka izao fandaharana vavaka femenina izao. Andeha isika hivavaka hanapetraka izao fotoana eo am-pelatanan'Andriamanitra. Ry Andriamanitra renay izay ny an-danitra eo, faly misaotra midera mankalaza ny anaranao izahay. Satria anohon'ny lehibe ny fitiavanao nasehanao taminay tsirairay avy. Mbola nomena famondram-po izahay ka nitantaninao narovana ny tontolo andro iny ka mbola tafioana amin'izao fotoana izao. Tsy afaka tsy hisaotra anao izahay Andriamanitra eo satria tsy takatra ny sainay ny zavatra ataonao eo amin'ny fiainanay. Amin'izao ankehitriny izao izahay dia tonga amin'izao fotoana izao andeha hanatanteraka ny sitraponao. Mangataka ny fanatrehanao amin'ity toerana izay misy anay ity Jesosy Malalao. Mangataka ny fananany masina Andriamanitra eo hidina ao am-ponay tsirairay avy isan'ny tokantrano amin'izao fotoana izao. Ndrety ny mpanomponao izay tonga ny hafatrao, ato ny mpanomponao Andriamanitra eo hitonga toriteny eto Andriamanitra eo. Ato koa pasteur izay handeha mila belatra izany toriteny izany. Ato koa Andriamanitra eo misy ny vavaka firenena Andriamanitra eo. Apetraka eo am-pelatanana ny asa mandraharahan'izy ireo. Anany hanome fanamasina izy ireo hanatanteraka izany asa avy aminao izany Andriamanitra eo. Ny toriteny izay entinetiny mba ho paka ao am-pony tsirairay avy mba hampakatony teny fa tsy hampiainy fotsiny. Ary ny pasteur izay hamela belatra Andriamanitra eo anany ho hanomeo tolotsainy hatranetrany ahafahany handeha hanazava izany teny eo aminay tsirairay avy. Andriamanitra eo, ary izahay rehetra izay miaina ity afitra izany Andriamanitra eo, mangataka ny fananany masina hibidina ao am-ponay tsirairay avy mba hahasamby ahazy hery ary tanjaka izay tsirairay avy rehefa mitsoaka miala veto. Tsy tahaka ny diranay eto no hivoahanay fa tena zava-dehibe tokoa mba hahafahanay fikitra eo amina mandrakariva. Aroviny connexion rehetra Andriamanitra eo, aroviny fitaovana. Izany Jesosy eo apetraka eo am-pelatananao. Mino asy matoky aho Andriamanitra eo fa ety ny fanatrehanao. Ary hitoetra mitokan-trano izay misy anay tsirairay avy anao amin'izao fotoana izao. Ianao Andriamanitra izay renay izay mpamonjy anay. Aza vela tsy hisy kasiky ny fony tsirairay avy eto androany. Ny asan'ny devosy Satana tsy hanan-ketsy manam-pahefana. Anano handidy sy handroaka. Any amin'ny toerana izay tsitony aninina na any an-dranomasina any anjara toeran'ny devoly. Aza vela hanjaka amin'ny tokantrano misy anay. Izany vavaka izay apetraka eo am-pelatananao. Misaotra reo saotra Jesosy eo. Amen. Halleluja. Mankasitraka indrindra andranabavitsika Rodina tao anatin'izay vavaka matsiro mamy izay noetiny tamintsika teo. Izay Andriamanitra manakira-pahasalamana namaly fotoanao mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany ranabavy Rodina. Halleluja.
Alleloia. Miarahaba any aloha za milohan'ny direntsika ny filazandraraha sarindraraigny Madagasikara fa berazanakandamba ka hoe tolgaran'Rosoa ka hoe ty tahiny Jesosy tsika mianakavy maritatra ny farany daholo ry izy mianakavy tahiny Jesosy tsika ny filazana amin'ny alahady tsika amin'ny herin'ny alahady dia anatotosa akalaza ny Pentecoste ara-baiboly. Ny Pentecoste n'izao tontolo zao dia mbola ny alahady ao aorianan'io fa ny tsika kosa dia ilay alahady 12 mai satria io no andro fa 50, alleloia, tao aorianan'ny Pasika izay nankalazaitsika 7 herinandro mipaka, alleloia, araka ny volazan'ny baiboly dia nanisa 7 herinandro sika tao aorianan'ny Pasika, vetivety zany fotoa zany dia mandeha tonga amin'ny Pentecoste sady tsika. Tahaka ny mahazatra dia ankalaza Pentecoste isika. Tsy misy live tsika rehefa no Pentecoste fa kosa tonga dia ato anaty Zoom ny hafa izay tsy afaka tonga aty atokantrano, tsy afaka tonga aty atokantrano dia ato atokantrano. Tahaka ny mahazatra tsika. Misokatra ho anareo tanatana indray manomboka any amin'ny vavahady ny varavarambe ny varavarankely misokatra ho anareo ny efitrano rehetra, misokatra ho anareo ny salon anay misokatra ho anareo ny efitrano fisakafoananay. Ina moa tiana lazaina amin'izany? Tonga soa indray nareo izay ho avy. Amboary indray ny programa tapao amin'ny billet fa dia ato atokantrano ndray tsika nanatanteraka amin'ny Pentecoste. Ary mahafinaritra be mihitsy io satria misy andro tsy fiasana lava be alohan'io. Zany hoe afaka tonga nareo, afaka tonga. Ny tena tsara moa ohatry mahazatra tsika any tonga ny zoma nareo dia ny zoma tsika dia efa miaraka eto. Ny sabata tsika miaraka mitandrina sabata dia ny lahady tsika miaraka mankalaza Pentecoste. Hiandrandra afo midiny tsika amin'io. Tsy afo fandringanana fa ilay fanampy lela mitarehina afo, ilay afo mampafana tsika amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra indray afo mifanahy masina. Hiandrandra zany tsika amin'io. Tena anao fanampy mihitsy tsika amin'io agnataka amin'Andriamanitra mihitsy tsika amin'io mba tena hoe hisy tahaka ny isa-taona ihany fa hiakatra fotsiny, hiakatra indray ny hafanana amin'io. Ka dia manasa anareo rehetrarehetra ho anareo izay ho avy dia mba amin'ny latsinainy izao nareo mba miteny amin'ny talata farafahatarany ny fisoratana anarana ho an'izay ho avy aty satria rehefa ho aty moa nareo dia mba misy ny fiomanana izay tsy maintsy ataonay menakavy kelany koa amin'ny fandraisana anareo. Ilainay fantatra ny isan'ny olona izay ho avy zany dia miteny aminay mialoha amin'ny MP hoe ho avy. Alleloia. Zay tsy ho avy dia afaka mamandrika toerana zany ianao amin'ny Zoom. Tsy isy vola aloha kory za mamandrika toerana zany amin'ny teny melo hoe za avy mba andefasana lien Zoom dia anaty Zoom tsika nanatanteraka ny Pentecoste manomboka amin'ny 10 maraina amin'ny alahady heriny ny fankalazantsika amin'ny Pentecoste. Alleloia. Zay ny filazana voalohany ngeza be. Hiandrandra Pentecoste samy manamasy tena, samy mitandrina tsara. Ny fanamasina tsy toetra amin'ny toerana maloto zany. Ny fanamasina tsy latsaka amina fo maloto zany. Herinandro melo izao tsika. Alleloia. Tonga dia zany dia efa misy milatsaka sady zao message miteny hoe za ho avy amin'ny Pentecoste. Alleloia. Mahafinaritra. Diovy ny fo. Amasino ny tenanareo fa amangatsika ny fanan'Andriamanitra. Andray hery vaovao ahafahantsika mamakivaky amin'ny herim-taona manaraka amin'izay tsika. Zava-dehibe io. Filazana faharoa ngeza ihany koa. Voninahitra an'Andriamanitra. Elany naniriana an'ity zavatra ity fa zao vao ho tanteraka. Amin'ny sabata ho avy zao dia misokatra any Madagasikara ny fotoam-bavaka andramboka izao. Halleloia. Misokatra zany hoe ny ainga avy tamin'ny toe-javanisy tany Madagasikara ity projet ity. Efa nanana fandrenefa elaela satria hita hoe mahafinaritra ny tsika miaraka. Rehefa tafaray aty atokantrano aty zao miaraka aty dia hafa mihitsy hoe miaraka miona vatana noho le hoe en ligne. Dia misy zavatra nitranga tany Madagasikara atao ao miakatra be ny connexion. Dia hoe andao dady hevitra tsika
so dia misy tsy mahatakatra tapaka ny connexion na zavatra ohatr' izany dia andao iona andao hitady toerana iray ahafahana mivory ka dia ho tanteraka soamantsara ho voninahitr'Andriamanitra no ny herin'ny vavaka izay natao dia iona any Madagasikara. Nareo any Madagasikara ao Antananarivo aloha ny zavatra tenenina zany ao Antananarivo zany dia iona ao daholo reto mpanompon'Andriamanitra antsika eto amin'ny groupe izay maharesy iona amina toerana anankiray dia ao no anaraka ny fotoam-bavaka avy aty. Io zavatra io dia efa nataontsika ihany nataony amin'ny vady any tany amin'ny taona vitsivitsy tany aloha tany. Zany hoe avy aty zay no mitory-teny dia misy toerana iray ivorian'olona maromaro dia ao ny alefa ny bluetooth dia ao ny miheno tory-teny avy aty, ao ny miheno ny fidirana avy aty, tena tafiditra tsara amin'ity dia iverina izany. Aty amin'ny taona 2024 dia iverina izany ifankahita ifampitantanao rahalahy Marikely sy ny menakavy rehetrarehetra, ry lalan'ny Asina menakavy, ry Elizatsiara menakavy, nareo izay any Madagasikara rehetrarehetra ho avy ao daholo. Tsara Andriamanitra. Ary dia ao nareo no hitanareo fa tena isy firetana vaovao no le samy any an-trano rehefa mihaona eo. Ka nareo zany nareo mpihaino eto raha misy havanareo any Madagasikara mba maniry reny le tsy mahita fiangonana andehana reny nefa mba tena mila Jesosy alleluia dia afaka tonga izy, afaka mandefa mpiambo dia atoranareo ny toerana any amin'ny bypass any Lasora moa no misy ny toerana tongava. Raha ohatra any amintsika ny zavatra tsy hitanareo voalohany any dia izao ny zavatra mahafinaritra, tsisy an'le zavatra le boribory fandatsahan-drakitra iny any. Azasena mihafahafa ny olona so dia za tsy ho any satria tsisy rakitra, tsisy an'izany eto amin'ny fandaharan-dramoka izao, tsy misy an'izay. Tsy resaka zavatra be dia be za hoe ahoana fa tsy misy an'izay zavatra izay ivavaka tongava misy ny trano manana fahavonona ara-panahy hitady an'Andriamanitra ao tsika miaraka mifankahita ao tsika amin'izay fotoana izay mifankahita ao daholo. Io zany tsy misy hoe ampianarina miditra Zoom ianao fa tonga ao ianao efa misy tompony andraikitra ao mikarakara ny zavatra rehefa ny alehanao ao mitondra fandoliana raha vehivavy ianao mitondra saron-doha manana fahamasinana hitady an'Andriamanitra tsika any am-boalohany dia manana fahamasinana hitady an'Andriamanitra fa tsy ho ela ianao dia tafahoana amin'Andriamanitra, tafahoana amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Zay ny vaovao antsika ravana malala manomboka amin'ny sabata ao avy zao isa-tsabata zany dia ivory amin'ny toerana iray ao amin'ny bypass ao Alasora ao andrenesana anakoako ny fandarana andramokaiza ao ho asitsika afisy kely mihitsy kama leo amin'ny varavarankely so dia misy olona mitaditady izy zany dia mba hitanareo zay izy oky alain andefasako fichier zay ianao dia alefany imprimena kely dia atao kely eo varavarankely fa misy ny logo atsika. Halleluia. Anatra ny voninahitra samy mitondra-bavaka izany fotoana lehibe zany tsika fa zava-dehibe zany mba tena hisy fanahin'olona maro ho voavonjy anatin'izany. Mitady ho tapaka ny fandarantsika elaela tsy tapaka indray izy ty fa mitady ho tapaka indray raha sanatry tapaka to dia rapitsika miana fandoro tsika to dia ienohira aloha tsika Erikaraky tahiny tompo Erikaraky France Tsiriamboaramiel France Angelina Rodriguez Arabie Saoudite reo mbola tsy narabaiko teo dahoary menofinaritra dao tsika rehetrarehetra dia rehefa vindretsika miona hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra izay hoentina ranabavitsika makirinina ny tory-tenin'otsika eto androany dahoary menofinaritra dao aloha tsika rehetrarehetra. Sembandra unavani fiainanao kamila uketraka ni fusi penai andandrau lefanyatwanao Andriamanitra ulavuna hapiarana Sembandra unavani fiainanao Kamila uketraka ni fusi panai Angandra
andandramilay fanantsona andriamanitra mbola vonona pirarina raha izay ady fonanoampiemotra da tity fa ny fiemorana tsy mba sitrany fa iza no aoka otombavakao raha io otamperakane misitrakona efa fankaneneny mahazona na de mbola tsy azonao akory ny valimbavaka matoky fizany tsy andahoanao fa ianao nomba ty nitoetrano faharetana efa fankaneneny mahazonao na de mbola tsy azonao akory ny valimbavaka matoky fizany tsy andahoanao fa ianao nomba ty nitoetrano faharetana raha izay ady fonano ampiemotra ka titio fa ny fiemorana tsy mba sitrany fa iza no aoka otombavakao raha io otanterakane misitrakona kadi maierezanao fa izy tsy andahoana foianao akory tanoma fiariza ianananao mba tsy hisy akanisatrongona hitrano kadi maierezanao fa izy tsy andahoana foianao akory tanoma fiariza ianananao mba tsy hisy akanisatrongona hitrano raha izay ady fonano ampiemotra da titio fa ny fiemorana tsy mba sitrany fa iza no aoka otombavakao raha io otanterakane misitrakona Halleluja. Tianareo ve le hira? Mahafinaritra le hira ao? Izay mitovy taona aminay dia na ihainao izany hira izany daholo, mbola velona ny tompon'izany hira izany tamin'izany fotoana izany. Halleluja. Izay ny amin'iny. Hiditra amin'ny ten'Andriamanitra atsika. Angabasoa daholo isika mianakavy. Tsara be le bagazy Halleluja. Iza tsara be le hira. Ndry natsirovany rolian'ny natonga voalohany tany Allemagne hono izany hira izany. Tsara ny hira, misaotra anareo. Tiako be le hira izy makirinina. Halleluja. Izay no ela. Hitra amin'ny ten'Andriamanitra isika dia aorian'ny ten'Andriamanitra izay hoentina navavintsika makirinina dia miverina eto ny tenako ka mahamela be atraza miala. Toroloha izy dia miverina eto indray mitondra famelabelarana ifampairy amintsika amin'ity androany ity. Da tomparana vavy makirinina, anao ny fitenenana. Alleluia. Tain'i Jesosy atsika rehetra dia manana fedana tompony pasitera miarakavy sy izay rehetra manatrika an'izao vavaka-fiambenana izao dia Andriamanitra ny anapaka sy toetra. Amen. Pasorana lehibe antsika mbola miainana ambolena ary tontolotra ho andray akarantsika amin'ny havoana ny ara-parantsika.
Amen. Tenandriamanitra hitantsika ao amin'ny panjaka faharoa toko fahaenina andiny voalohany ka hatramin'ny fahafito. Panjaka faharoa toko fahaenina andiny voalohany ka hatramin'ny fahafito. Vatiny toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy ireo zanaky ny mpaminany tamin'ny Elisa. Indro tsy omby aneny toerana izay toeranay eto aminao. Masina ianao aoka hankany Jordana izahay ka samy haka azo izay avy any. Dia hanao trano ho anay any mba hitoeranay. Ary hoy izy mandeha anary ianareo. Fa hoy ny anankiray, masina ianao aoka mba hiaraka aminay ny mpanomponao ho any koa ianao. Ary izy namaly hoe andeha any aho. Ka dia niaraka taminy izy. Ary no tonga tany Jordana ireo dia nikapa hazo. Fa no nikapa hazo ny anankiray dia latsaka tany anatin'ny ranony lela famaky. Ary dia nitaraina hoe izy ndrizy tompoko nindramina iny. Ary hoy ny rehan'Andriamanitra, taiza no halatsahana? Dia nataony azy izay nahalatsahana. Ary Elisa nanapaka ny hazo ka natsipiny teo dia nitsikafona ny lela famaky. Ary hoy izy indro ireso izy dia naroso ny tanany ka niresiny. Amen. Haleluya. Nisy rahamandry ny nampitsikofanany Elisa ilay lela famaky latsaka tany anaty rano. Amen. Dia teto riavako dia tsy tandry ny zanaka ny mpaminany ny toerana izay nitoerany Elisa sy ireo zanaka ny mpaminany dia mila hanao trano mila hanao toerana anankiray koa mba angezangeza no hipetrahan'izy ireo. Fa nefa riavako mila raha hanao trano zany dia mila manao betsaka dia hanao hazo. Dia zao ny tany angalan'izy ireo hazo dia tany amin'ny Jordana riavako. Dia nandeha tany izy ireo dia nikapa hazo. Izy ireo tsy hoe andeha irery fotsiny fa nefa matahatra izy ireo loza matahatra izy ireo sao dia misy zavatra manenina any dia tsy maintsy hiaraka amin'ny mpanompon'Andriamanitra koa izy ireo Elisa. Hiaraka amin'ny Elisa zany izy ireo. Mety hoe fananahy ihany izy ireo fa izy loza eny aloha eo. Dia izay hoe masina ianao aoka mba hiaraka amin'ny mpanomponao ho any koa ianao. Satria ireo dia mpanompo dia miaraka amin'izareo koa Elisa makany amin'ny Jordana angana ilay hazonahona trano. Dia tsy naneky izy bonao kory afako asa mba manaiky hoe kristiana ianao nefa tsy manana loha, kristiana ianao nefa mbola ambanimbany olona eny asa manaiky afako fa hoe mba hoe tsy tsinitsinina zany ianao eo amin'ny toerana misy ianao satria kristiana ianao Andriamanitra ianao satria Andriamanitra antsika dia Andriamanitra mahay zavatra rehetra. Tokony ianao koa dia mba hahay zavatra rehetra satria mena Andriamanitra tolo-tsaina ianao amin'izay rehetra ataonao. Amen. Fa amin'ny andininy fadimy fa no nikapa hazo ny anankiray dia latsaka tany anatin'ny ranony lela famaky. Ka dia nitaraina hoe indrizy tompoko nindramina iny. Amen. Nalahelo izy satria namoana indrizy tompoko fa nindramina iny lela famaky iny nindramina iny famaky iny dia kapana hazo fa tsy anazy akory. Dia nitaraina izy fa tsy hainy izay ataony satria izany lalina tsy hita mihitsy izany famaky izany fa raha mba hita mahazo ny tsofohana tany dia tsy hita. Dia very izany ilay izy dia ngeso izy tamin'ny rehefa latsaka any. Efa nanam-po mihitsy angamba tsy lehilahy ty hoe tsy maintsy mandeha miaraka amiko raha misy loza dia ianao ihany eo. Natoky zareo tamin'ny Elisa. Dia ianao dia mba hoe nizanao mba tokisan'olo mba hoe mahita tolo-tsaina foana anao, mahita ny atao foana anao nenina izay ataonao satria ianao dia omban'Andriamanitra ianao dia kristiana mahay zavatra rehetra. Izanisa olona miaraka aminao tokony hoe mba toy izany foana ianao hoe nafiry mba hiavaka foana anao amin'izay rehetra ataonao satria ianao manana Andriamanitra mahagaga dia mahagaga foana izay rehetra momba anao na ny fiainanao zany na zavatra ataonao zany tokony mba mahagaga foana ny miaraka aminao.
Amen. Dia nomen'Andriamanitra tolotsaina dia afaka ny Elisa nanao any nakan'ilay lehilahy famaky zany dia afaka tsy tolotsaina avy amin'ny sanak'olombelona raha hita eto tsy tena tsy tolotsaina avy amin'ny zanak'olombelona fa Jehovah no nanome anazy, Jehovah no nanolo-tsaina ho azy zavatra mahagaga. Amen. Dia amin'ny andiny vahiny ary hoy raha lehilahin'Andriamanitra taiza no nahalatsahana dia nataona azy izany izay nahalatsahana ary Elisa naka hazo ka natsipiny nanapaka hazo ka natsipiny teo dia nitsikafona ilay lehilahy famaky. Amen. Nanapaka hazo Elisa dia nataony tao anatin'ny rano io dia namitsikafona ny lehilahy famaky ndiavako tsy mbola hitan'ny zanak'olombelona zany fa Elisa reny ihany no nanao an'izany. Dia belabe koa ny fahagagana mbola oman'Andriamanitra hoanao ny zavatra tsy mbola hitan'ny masonao dia ho ambanana ianao manomboka eto satria ianao ilay mifikitra amin'Andriamanitra, ianao ilay manompo Andriamanitra marina, ianao ilay mitandrina ny andro sabata, ianao ilay manaja Andriamanitra, ianao ilay miankoko an'Andriamanitra, ianao manaiky mitarety ny fanahy masina dia ianao rehetra ihany no hanao an'izany izay mbola tsy nisy izay nanao amin'ny fiainan'izany. Halleluia. Ary afaka manaraka fa tsara io Andriamanitra antsika io sady mpanao tsara misy matoky ianao fa hoe hifikitra bebe kokoa handeha bebe kokoa amin'ny fanompoana an'Andriamanitra satria Andriamanitra io manao zavatra vaovao foana amintsika tsirairay avy, manao zavatra mahagaga foana io amintsika tsirairay avy na dia hoe ahoana ho fomba ahoana azy dia mahagaga foana raha ataon'Andriamanitra satria tsy zavatra nataony tare tamin'ny rabe no ataony aminao fa zavatra hafa ataony aminao, zavatra hafa ataony amin'ny rabe, zavatra hafa nataony amin'ny rabe dia zavatra hafa ataony aminao. Mahagaga foana zavatra ataony, zavatra tsy nisy izay nataony teo aloha dia ataony aminao. Dia izay ihany ny Andriamanitsika afaka satria tsara izy mpanao tsara. Amen. Dia misy matoky ianao fa ahery tokoa anao amin'izany teny folo kely izany dia voninahitra ny eo an'Andriamanitra rehetra ihany. Halleluia. Amen. Halleluia. Soratsika ny ranavavitsika ranavavy Makrina sotranao amin'ny tenin'Andriamanitra mampahery ray azao andresina fampahirizana tsara ahafahantsika mampahery andreto rahalahy sy anabavitsika izay tonga miaraka amintsika eto amin'ity androany ity. Halleluia. Amen. Sy tapatapaka tany aminareo nandeha tsara. Maheno tsara tsika. Sotra ranavavy Makrina, Andriamanitra manankirepasoavina ane amaly fitianao dia mitombositra dia mitombo fahasalan-drano. Sotra tsika rehetra ihany koa izay mampahery azy misaotra azy mankasitraka azy mampahery azy foana ny fankasitrahana izay ataonareo, mampahery an'ireo mpandray anjara ireo. Halleluia. Tara Jesosy. Amen. Halleluia. Maheno tsara. Halleluia. Mampahery azy foana ny fankasitrahana izay ataonareo, mampahery an'ireo mpandray anjara ireo. Halleluia. Asy misy ireo misatra zay. Halleluia. Mpanjaka faharoa toko fahaenina andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito no nojereny nandresany fampaherezana amin'ity androany ity. Vakitra izao amin'ny aran'i Jesosy ny nampisika fonan'ny Elisa ilay lehilahy famaky latsaka tao anaty rano. Voalohany indrindra mba mampino ve zany ry havana malala. Lehilahy famaky zany vita amin'ny vy, tsisy lehilahy famaky vita amin'ny plastika ary tsisy lehilahy famaky vita amina zavatra hafa fa tsy maintsy vy satria natao hikapana hazo iny. Vy zany mavesatra
fa ny soramandry dia efa mitory sahady fa mpanao fakakany ho Andriamanitsika io, ary mampiasa olona Andriamanitra hanao fakakany. Lela famaky ve dia hitsikafona. Ka raha misy olona tonga eto androany tsy mino intsony fa ny vy afaka hitsikafona, dia tokony meko anao koa zany soramandry zany androany. Misy olona tonga eto androany olona efa tena hoe efa tena simba ny sainy, tsy mino intsony hoe vy ve dia hitsikafona, satria finoana ny ahafahana mino an'izany. Fa raha ny maha olombelona sy ny siansa sy ny fahaizan'olombelona sy ny teknôlôjia dia tsy possible zany. Mety misy olona zatra miaina amin'ny teknôlôjia sy ny siansa sy ny sisa eto tonga eto zany olona zany androany. Fa vao mafana ny teneniko anao fa mety mitsikafona ny vy ao amin'i Jesosy. Mety ozy mihitsy ianao hoe ty fiainako ty dia mbola possible ve ny hoe aza tohizana akory. Fa raha mihoana eto amin'izao fandaharana izao tsika dia izao ny teniko aminao, tout est possible avec Dieu. Tena possible na vy aza hitsingeva. Velomy fanantenanao tsy kabary ny enonao eto fa tenin'Andriamanitra, tsy kabary ny enonao eto fa toriteny. Eto ny ahitanao vy mitsikafona. Aleluia. Hitanao eto zany, hitantsika eto zany, en ligne ny anarahanao an'ity fandarana ity, afaka ho hitanao eto zany. Satria maninona? Andriamanitra nresantsika eto rehefa resaka amin'Andriamanitra dao resaka vy mitsikafona. Aleluia. Fa raha resaka kabary na resaka fivorian'ny manam-pahaizana dia andao resaka zavatra takatry ny sain'olombelona, intelligence artificielle, zay zareo zay artificielle. Tsy mbola makaiza zany mihoatra amin'ny an'Andriamanitra. Ka etsika hiresaka zava-panahy dia tonga dia mieritrereta zany ianao amin'ny soramandry fa misy lela famaky hitsingeva neto androany. Ary isy lela famaky hitsingeva neto androany ao anaty toriteny ity. Aleluia. Ao anaty fandaharana ity. Amen. Zao ilay tantara. Ary ireo zanaky ny mpaminany tamin'ny Elisa. Ireo zanaky ny mpaminany ireo moa dia azo lazaina hoe mpianatra ho mpaminany ihany koa. Azo lazaina hoe handimby mpaminany ireo, mpianatra rà ireo. Aleluia. Isika rehetra dia mpianatra rà. Ianao ingeravana ny tanjon'Andriamanitra aminao, tsy heno fandarana foana. Tsika zao any Madagasikara, reo lasana bavisika zao zatra ny heno fandarana hatramin'izay fa hosorana ao aoriana ao tsy afaka mbola mitenanareo zay ny daty roviana fa ny zavatra azo antoka aloha amin'ity taona ity dia hisy fanosorana ofisialy. Efa nisy ihany ny fanosorana atao teto amin'ny fandarana andramoka izao teto, fa tena hisy fanosorana ofisialy ho ataontsika amin'ity taona ity. Fety be mihitsy zany. Hisy fanosorana diakona eto, hisy fanosorana lolona eto. Aleluia. Ary tena diakona sy lolona tena andray ny anjara asany fa mpianatra ho mpaminany daholo sika eto. Aleluia. Amen. Ary ny zanak'ireo zanaky mpaminany tamin'ny Elisa, indro tsy omby anay. Tsy omby anay ny toerana izay hitoerana eto aminao. Fa maninona ary ny tsy omby? Fa maninona lasa tsy omby? Ny tena marina, isika rehefa mianatra ao amin'i Jesosy, isika rehefa mandroso ara-panahy, rehefa manana fifandraisana amin'Andriamanitra, mandroso amin'ny zava-panahy, dia voalazan'ny ten'Andriamanitra ny amin'ny Exodosy 4:30 fa Jehovah miteny manao hoe ianao Jehovah hanitatra ny layako, hanitatra ny faritaniko. Aleluia. Dia toerana omby ianao hatramin'izay satria manomboka mitombo ara-panahy ianao dia manomboka tsy omby ianao satria maninona? Mihitatra ny faritanina. Isaka rehefa tonga tao amin'ny tanàna tao Gerara dia tonga teo izy olona tsotsotra, fa nefa rany teo lasa mpanjato be.
ndroana fotsiny satria ny tompo nandroso be ny asa fivelomany besaka hoe tonga dia te handroso be aranofo tsy mety hianatra amin'ny ara-panahy mihitsy reto tompoka zanaky ny mpaminany mpianatra ho mpaminany ny tombo aloha ny ara-panahy avy eo am'izay naninona mahatsapatra zao tsy ombanay ny toerana izay toerana eto aminao mahatsapatra zao ohatra ny memitatra memitombo hoe ary zany mihitsy ny ianao zao hatramin'ny nandraisanao an' Jesosy dia jereo ny fiainanao za fotsiny zao raha ohatra fotsiny zao ty efitrano fanaovako fandarana ty dia ato amin'ity efitrano ty misy fitaovana be dia be misy ary tena tsy ampiasaiko akory ary na koa hoe tsy ampiasaiko intsony misy écran ngezabe tsy le fanaovako fandarana taloha misy bafla zay mbola tsy nampiasaiko hatramin'izay fa nividiana mivady tamin'izany fotoana zany nanomboka hanao fandarana hoe vidy sono dia manana bafla be matanjaka be mihitsy zay ireo a mazaka espace mihitsy ny raha hoe ampiasaina miaraka amina amplificateur manana zavatra maromaro ny azara tiako tenena ny ty fandarantsika ty ny ainga tamina telefônina anankiray efa nazavaiko anareo foana telefônina kely anankiray nanaovana fandarana fa efa tsy mihentsika eto fa miamitombo dia tsy fantatro fa miamitombo koa ny fitaovana eto mihitatra lasa mampiasa jiro tsika zao tsika zao fandarana lasa mampiasa lumière tsika mampatsy etiety ny sary mampiasa ina moa tsy izay anatsarana ny feo alleloia miamitombo tsika tsy mipetraka eo zany ohatrany tsy dia hita fa miamitombo tsy kelikely atsika za koa miteny anao androany tena hoe tena tsofoky rano ianao mba hitombo am'izay ny zanaky ny mpaminany dia natsapa hoe ohatrany lasa tsy ombany intsony ty toerana hipetrahany ety eto aminao masiny ianao izy aoka ka ny Jordan zay ka sa miaka trano ray avy dia anao trano ho anay mba hitoeranay efa manomboka haly eo tena efa manomboka hikopa-kelatra hialy eto dia andeha dia anao trano alleloia voandraha mihitsy nisy olona nentina mbavaka teo anomboka hivitany halleloia hivitany voalohany eo amin'ny fiaina izy dia mba zavatra tao aminazy aloha tsofina rano lo entina mbavaka izay hoe tsy diso zany fanapahakevitra zany rahalahy apetra izy hivitany halleloia ny azy etiny ambavaka halleloia zany hoe anomboka hitombo anomboka hiparitaka anomboka hiainga anomboka aleo tena satria efa manomboka melehibe dia ozy izy Elisa hoe ndanary mandeha anary fa tsy maninona efa hitako efa tokony hazakan'izany koa nareo fa zao zava-mahafinaritra mandeha anary ianareo izy izy 13 fa hoy ny anankiray mahaziny ianao aoka mba hiaraka amin'ny mpanomponao ho any koa ianao hitanareo nisy anankiray teto nahatsapa zavatra anankiray itsika andeha hatram'izay tsika teto eny afaka manao trano tsika fa manana ny ampy tsika fa manana fahalalana tsika mandeha tokoa tsika saingy ohatra ny tsapako rahalahy ozy izy fotriny tsy mety amiko misaraka amin'ny Elisa andao ozy izy ianao hiaraka aminay ihany zany hoe izy miamitombo fa izy tsy mbola te hisaraka amin'ny Elisa izy te hifindra te hijery zavatra vaovao te hanitatra zavatra vaovao fa izy tsy te hisaraka amin'ny Elisa iza moa Elisa nge dia solo-tenan'Andriamanitra Elisa nge dia solo-tenan'Andriamanitra hitenenan'Andriamanitra ary enon'Andriamanitra zareo mbola vao mpianatra ekeko mampianatra ho mpaminany fa tsy mbola mpaminany lehibe ohatra ny Elisa dia tsapan'ity lehilahy anankiray ity hoe ohatra ny tsy vitako zany hoe andeha dia tsy andeha Elisa fantatr' io lehilahy io fa mety misy elanany Elisa any fantatr' io lehilahy io
fa na de vonina ny anao trano sy ny ianitatra ny faritaniny ary izy ireo fantany any amin'ny Salamo 1:7 misy teny manao hoe raha tsy Jehova ny manao ny trano de miasa foana ny mpanao azy ary raha tsy Jehova ny miambina de miaritory foana ny mpiambina. Ny fahaiza manao efa nanany, ny hoentimana efa nanany, ny traikefa manomboka me misy efa me lehibe, efa manome mahaleo tena fa tsy adinony tsy ampamisaraka amin'Andriamanitra izy. Ary zany mba tiako zaraina aminao androany, ninona fahalebiazana eo amin'ny fiainanao, ninona fahombiazana eo amin'ny fiainanao, ninona zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao, aza misaraka amin'Andriamanitra. Nahazonao daholo ny diplôma nyity tany ity, nahazonao daholo ianao major de promotion amin'ny fianaranao, azonao daholo ny diplôma rehetra, aza misaraka amin'Andriamanitra. Andeha hanokatra zavatra ianao satria mitombony eo am-pelatananao, aza misaraka amin'Andriamanitra. Satria maninona mety misy ilana azy ihany. Indraindray tsika ao anatin'ny fiainantsika ohatra mietreritra tsisy ilantsika an'Andriamanitra. Fa aza diny fa tsy maintsy ho avy ny fotoana tsy maintsy ilanao an'Andriamanitra. Azo atao zaho miteny anareo foana azo atao nge ho ary avina ny tsy mivavaka, azo atao nge ho ary avina ny tsy mandray an' Jesosy, fa tsy maintsy ho avy foana ny fotoana tsy maintsy tediavanao an'izany hoe Jesosy aiza ianao, Andriamanitra mila anao ary io filanao an'Andriamanitra sy tediavanao an' Jesosy hoe tsy vitan'le diplôma sy le vola sy efa midepase an'izany. Ka ty lehilahy ty de nieritreritra ka mba hiaraka amin'ny mpanomponao ihany ianao izy ao mba ho any ihany ianao izy fa raha mo Elisa tena andako izy Elisa andeha ihany ary de niaraka taminy izy. Ny afa-tsy nieritreritra an'izany ny anankiray mba iriko mba ianao le anankiray tonga eto androany miteny sady tsy afaka manao ny ho Jesosy raha misaraka amiko nareo tsy mahay manao na inona na inona na eo aminareo aza ny vola sy ny arena sy ny fahaiza manao raha misaraka am' Jesosy tsika tsy mahay manao na inona na inona. Anankiray ny natsapan'izany ary nitranga tokoa ny tokoa noho ny tonga tany Jordana de nikapa hazo, fa noho ny nikapa hazo ny anankiray eny de tsy voafaritra tsara le anankiray izy le ray tery ambony any ve ary ny anankiray de niteny tamin'ny Elisa hoe masiny ianao aoka mba hiaraka amin'ny mpanomponao hoaniko ianao, mety io any ve le anankiray nikapa hazo te tokoa samy hafa. Fa zao aleluia foana aloha, aleluia foana aloha, mety tsy tamin'ny anankiray tam'le tsy le anankiray niteny hoe andao amin'ny Elisa nge latsaka teo hoe fa no le anankiray nahatsapa hoe tsika tsy ampamisaraka amin'Andriamanitra raha de nikapa hazo izy de latsaka tany anaty rano lela famaky nikoropaka am'izay indrisy tompoko nindraminy inona moa no raha hoan'ny olona hafa inona moa zay lela famaky fa za miteny anao inona moa ny tanjony eto anao trano ary anao trano amin'inona amin'ny hazo ary ahoana ny azoana hazo anaovana trano tsy maintsy mikapa hazo ary inona ny nikapana hazo famaky ary inona ny mahafamaky ny famaky ny lela famaky ko inona moa zany sy ny haindehibeany mihitsy ry avana ny haindehibeany antony ny alany sy ny antony andehanany analavitra mihitsy nge ny latsaka tena ny fototsy le fiainana mihitsy nge ny latsaka zany nge ny natokana azy tena indrisy raha mba hoe anaty pôsinao nisy zavatra tanaty pôsy de latsaka tany mbola tsy te manina fa le lela famaky le iaingiano le antony le fialana tary mihitsy hoe andeha zay de andehanao trano amin'ny alalany hazo le fototra mihitsy nge ny latsaka le fototra mihitsy nge ny latsaka ry avany le haindehibeany mihitsy io ny latsaka ny dikan'izany mijanona treo ny fiainana. Inona moa le fiainana eto ny mba andeha ho any Jordana de ny anao trano de hipetraka any
ka dikan'izany tsisy ninony zany tsisy hoe zany rehetrarehetra zany misy fotoana eo amin'ny fiainantsika misy zavatra anankiray miankina amin'ny daholo ny zavatra rehetra andeha vakansy tsika menakavy efa vita daholo ny entana efa chargé ny amin'ny coffre de toit anaty malina rehetra vita ny akanjo vita ny sakosy vita ny eny lasitsika andeha lakile ny tsy hita lakile ny tomobile atavininareo rehetrarehetra reo atavininareo lakile any tomobile mihitsy ny tsy hita ohatr'zany angeny eto iaingana reo ohatra anorina tokantrano inona moa zao ny ilana am'zany tokantrano zany ny zavatra ngeza indrindra ilaina am'zany fifankatiavana zany tena tsisy fifankatiavana latsaka angely izy iainga anorina asan'Andriamanitra anomboka asan'Andriamanitra ianao no fitiavana an'Andriamanitra mihitsy ny tsisy fitiavana an'Andriamanitra mety zavatra aby ny tena mahafatifaty anao hoe andao anao anina fa reny zao tena mandeha manao asan'Andriamanitra zao tena mandeha manao de mila mpivady de manao akanjo tsara de miteniteny verset ireo de mahay mamelapelatra tenin'Andriamanitra de mila mitady toerana amorina olona de mahay mandresy lahatra tsara mahay mamakafaka tsara tsy zany no ilaina voalohany fa raha no asan'Andriamanitra ny ilaina voalohany fitiavana an'Andriamanitra tahotra an'Andriamanitra raha andeha hanao gâteau ianao lafarinina kosa ny ilaina voalohany mavita gâteau ianao raha tsisy atody ngambany zato manao gâteau fa eritreritro zany fa raha ny lafarinina mihitsy ny tseo de tsy hanao gâteau ny ataonao eo tsy marina zany mécanicien zany ianao andeha amboatra tômobila de nikesa outil anao mihitsy ny tseo lela fa maky mihitsy ny latsaka tany anaty rano ahoany ty rahala loza toko satria ny andehibeany mihitsy fa ny zava mahafinaritra sofa nety ny Elisy alleluia any voatsapanao hoe soa fa ny vavaka alleluia any voafantatra hoe soa fa ny vavaka soa fa manana an Jesosy reo virginy dimendry rehefa tonga ny tamin'ny alina tamin'ny atoandro mehezan'le virginy dimy adala hoe nareo ve de hitondra vesatra ny solika fa rehefa tamin'ny alina tonga ny mpapakatra tamin'ny alina teo ny tena nahazava-dehibe nananana solika rehavana ka androany teteny aminao ny lela famaky tompoka afaka latsaka ny anaty rano ny lela famaky afaka latsaka ny anaty rano ny projet na tomboka ao mety afaka tena mikatso tanteraka io fomba ny zavatra zany fiainany zany fa io fiainan'io mila mitohy ny fanaovana n'io trano io mila mitohy ny azo tsy maintsy ny kapaina ihany na de latsaka ny anaty rano azy inona no nahatonga an'izy io hitohy tokony hita ny lela famaky ary ny tena olana tsy anazoko le lela famaky mbola nindramina taman'olona misy fotoana ngetsika mieritreritra nandranetsika ny very moa atao ahoana fa fotitsika fa izy nge tsy anazy fa mbola nindramina ary lozy zany zavatra zany fa mbola ampahiranao indray andro any manao hoe eo Elisy zava-dehibe ny fisiany Elisy zava-dehibe nge ravana ny fisiana mpanompon'Andriamanitra eo amin'ny toerana anankiray zay omaly andeha namangy tokantrano zay moa rehefa mba miala tia tokantranonay misy korsa ho ale ohatr'ireny zany nge mba tonga any miteny aminareo foana hoe tsy ho etikely zay rapitsy fa ho any Paris ohatra na tsy ho etikely zay rapitsy fa ho any nanina tsy hoe fitantarana fiainana ny zava-dehibe hoe programmanareo any zany finy antantaranareo zany mba ho fantatrareo de tonga de nisy olona ny antso mba mandalova ty atrano pastera alleluia zay koa tonga de tsy misalasala tonga iny ao mahatonga andreny hoe zavatra tsara ny mpaminany rehetra ny mpanompon'Andriamanitra rehetra rehefa tonga amina toerana ray Eli zao tonga tao an-tranona vehivavy tsy niteraka tokantrano tsy niteraka nandalovan'ny Eli de niteraka tokantrano nanan'olona trosa tsy nanana ninona tsony nandalovan'ny Eli
dia ny lamina. Eto Elisa lela famaky nandalovan'ny Elisa. Misy zazakely maty nalovany Elisa dia velona. Ny toerana rehetra izay nalovany Jesosy, ny olona rehetra izay nidiran'i Jesosy ny tokantranony, eny na dia ny fahotany Zakaios aza dia voavelany elony. Ny mpanompon'Andriamanitra ry havana, mahafinaritra mampandroso mpanompon'Andriamanitra zay taloha, tsy hoe taloha hatramin'izao. Fa ny fonjay rehefa misy mampandroso mpanompon'Andriamanitra zany. Fa tsy maintsy misy fahasoavanao. Tsy maintsy misy fahasoavana, misy teny mpahasoavana fa tonga aminareo mpanompon'Andriamanitra dia sevy mivavaka izy. Halleluia. Anonona fiadanana sy anonona teny mpahasoavana anatin'ny tokantranonao io. Fa ho hitanao nge, ho hitanao. Halleluia. Amen. Latsaka ny lela famaky, sofa teo Elisa. Sofa teo Jesosy, halleluia. Ny ela famaky ny olona latsaky izany tonga dia mamono tena ny olona. Potika ny fiainako. Fa ho antsika, lela famaky latsaky izany tsy faharandro zany. Tsy faharandro zany satria maninona ny maha tsy faharandro azy? Mbola eo Jesosy. Ka na dia famaky aza, latsaka anaty rano, mbola azo hitaraina. Nareo hoe raha mba mandinika fa misy fotoana, nge misy problema tsy azonao hitarainana intsony. Dia alota dia mangina. Misy fotoana misy problema tsy hitanao hitarainana intsony satria tena hoe inona intsony moa ny azo atao amin'io hoe tsisy azo atao intsony nge. Halleluia. Fa ao amin'i Jesosy ny zavatra rehetra, na dia Lazarosy aza mbola nitaraina ny Maria sy Marta maty ny anatahako. Efa maimbo izy zao. Satria mbola nisy fanantenana ihany tao indreo mbola misy azon'i Jesosy atao. Eny ry havana, na dia Levi lela famaky latsaka anaty rano azy, mbola misy azon'Andriamanitra atao. Mbola misy. Velomy fanantenanao fa mbola misy. Ny ataontsika androany, halleluia. Ny ataontsika androany dia tsotra ihany. Miantso. Indrisy reny Elisa azafady. Nindramony. Indrisy. Fa inona ny trano azy izy? Latsaka tao anaty rano lela famaky. Ery ange misy teny kely fanazavana izy. Latsaka tao anaty rano lela famaky, dia nidika lela famaky, latsaka tao anaty rano ny vy. Mipresisena mihitsy zany hoe vy ange io fa tsy hazo e. Tsotra fotsiny fanontaniana Elisa. Tsy nandeha mifady anina Elisa, tsy nandeha nikoropaka, sy nandeha nandohalika ny nangataka tamin'Andriamanitra. Zao fotsiny zavatra tenen'i Elisa, taizany nalatsahany. Ny fanontaniana miperaka hoe tsy hoe vy ohatry ny ahoana le latsaka. Lela famaky firy kilao le izy. Vy ohatry ny ahoana. Ohatry ny ahoana le ngezany. Tsy zany ny probleman'i Elisa. Misy ten'Andriamanitra milaza hoe ny fahavalonareo ataon'Andriamanitra tahaka ny famely olona ray. Na manana fahavalo 500 ianao na manana fahavalo 1000, amin'Andriamanitra io anankiray, ohatra famely olona anankiray. Amintsika io ny problema be dia be, fa amin' Jesosy io problema ray. Ary Jesosy tsy manontany ny lanjany io. Jesosy tsy manontany koa hoe afa maninona ianao ny amin'ny fomba hoana ny nalatsahany izy fa tsy tokony ho possible. Tsy zany ny fanontaniana. Taiza fotsiny nalatsahany. Fa ho alaitsika ao iny, halleluia. Ianao hoe mba efa nisy fotoana mba mandiny tena ravana. Misy fotoana zao anao mandalo problème. Aza dia ny lanjan'ilay problème sy ny vesatry ny problème foana no anontanianao ny tenanao.
fa mba tanio koa ny tena hoe taiza hoaiza moa izy iny nanomboka latsaka miady misy problème be fa ela be nareo mivady zao de problème tsy mety milamina mihitsy problème efa mifamatopatoka efa hatrany aloha tany ny atao tsy ny mitanisa an'le famatopatorana izy fa ny mijere taiza moa io ny latsaka nanomboka taiza tsika ary neny nanomboka niditra tamin'izao zavatra ao nanomboka tamin'le loka tsy sira ndray ariva de zananao teny marary iny hoe iny fotsiny ngeny nanomboka tamin'iny de nanomboka voatahirin'ny tao am-pony le izy nefa tena nahandro an'iny tampitiavana mihitsy ny teny mba voalaza ny dada voninona loatra be sira loatra izy zany nareo koa hoe tsy mba manandra tsira de zay nanomboka teo janona tao anatin'ny foniny eny nitatra zavatra ngeza be ary iny memitombo ohatry ny boule de neige taiza ny nalatsahary eo amin'ny nalatsahana mila jerena fa io koa ny apitsika fonana azy satria maninona ary io lehilahy taiza ny nalatsahary de natorony azy ny latsahary ny mba hanjaratsia nge zany ozy izy Jesosy aiza fotsiny misy an'ny Lazarosy andozy izy Marta fa ary ny fasany io fasany atoy fotsiny le fasany fa hoany Jesosy de anangana iteny eo amin'ny fasany izy raha ny amin'ny fasana hafa izy no miteny de mifaty hafa ndray izy itsanganao fa aiza fotsiny le fasany ekeko fa maty teo ny anadahanareo fa aiza fotsiny le fasany taiza fotsiny nalatsahany de izy ianao teto ny nalatsahany io ny ary de iny nataony Elisa nanapaka hazo de natsipony teo inona moa ny zavatra hotedavina amity nitanjona amity ity iny dizy ity ilana tirena famaky ty tsy nanapahana hazo de inona nataony Elisa nanapaka hazo kely fotsiny de alefany teo te hijinjara-panahy ianao mamafa zara-panahy te hijinjaranofo ianao mamafa zaranofo te azo zavatra mamy be ianao mamafaza sira mamy te azo zavatra masira be ianao mamafaza sira alleloia te ho tonga mpanompon'Andriamanitra no asan'Andriamanitra be ianao mamafaza hery fahafoizana ara-potoana ara-aina sisy nanipy hazo teo fotsiny de iny zavatra ndraiky nitsingevana teo am'izay de natsipony teo izy de nitsikafina lelela famaky ary izy indro raisinao izy de naroso ny tanany ka miraisiny tsy napino le izy fa nefa tanteraka ary so ihany fa netina teo Elisa raha tsy teo Elisa nijanona ny asa rehetrarehetra raha tsy netina tany Elisa nijanona ny asa rehetra za mitenanao androany ny fiara-ny fanekena de nety ny zanak'Israely na nandalo ady izy nandalo tanefitra izy na nandalo fitahin'Andriamanitra no lanjaina teny foana tompoko ny fiara-ny fanekena ao anatin'ny ady entina ny fiara-ny fanekena ao anaty fifalimbe entina ny fiara-ny fanekena anaty olana isan-karazany eo fiara-ny fanekena inona ny zavatra tiana ho tsapandroany eto manaraka anao am'izay rehetra lehanao Andriamanitra ilainao foana zay mety be ny ataonao androany ilainao Jesosy ohatra ny somary mandalo fotoatsalotra ilainao Jesosy faly venao androany ilainao Jesosy tamin'ny faran'ny herinandro zay nandalo fifaliana be namonjy mariazy oman'le zay nandalo fahoriana fa zao rehefa eo Jesosy any anatinao any velona foana ny fanantenanao mety latsaky io lela famaky eo amin'ny fotoana rehetra amin'ny fotoana mety tsy apozina fa zao fanontaniana amperaka ao ve Elisa sa tsy ao lela famaky afaka latsaka aiza nalatsahany misy fotoana ngena nalatsahany ary tsy ho tadidinao fa mifantaniana ao ve Elisa raha ao Elisa de za mitenanao manao hoe
tsy misy tokony hampatahotra anao, tsy misy tokony hampiahianao, fa miara-mandeha aminao Andriamanitra, miara-mandeha aminao izy miditra aminao, miara-miditra aminao amin'ny lalatsarotra izy ary miara-miditra aminao amin'ny lalam-bokotany izy miara-faly aminao. Misy raha tena anglisy zay mahafinaritra anao hoe ianao ange izy Andriamanitra miara-mitomany amiko ianao raha malaelo dia miara-mandiha amiko ianao raha faly tiako zay iry zay. Halleloia. Fa zao mila eo Andriamanitra hotahin'ny tompony antsika ritsonge fa natao indray ngeny le lafa maky misy fanantenana efa tena niletika misy ao aminareo, misy finoana efa tena niletika ny ambanin'ny rano any misy ao aminareo, efa ditanika mihitsy. Androany atsingevan'Andriamanitra ane zany, atsingevan'i Jesosy ane zany, dia ho hitanao indray le zavatra niala teo aminao hatramin'izay. Misy zavatra mety tsy hitanao tao anatin'ny fotoana elaela, ozy mihitsy ianao efa very efa niletika tanteraka iny. Androany anontaniananao taizana latsahany, mbola vonona Jesosy ampitsingevana indray. Hotahin'ny tompony antsika rehetrarehetra. Ino ny kantoko a? Halleluia. Rado akira teo. Raha ohatra tongotsika eo amin'ny fizarana fahatsapana, raha ohatra misy aminareo izara fahatsapana dia misokatra ho anareo ny messenger. Afaka miantso nareo amin'izao fotoana izao dia ampidiriko mivantana izay izara fahatsapana, dia tonga dia ampidiriko mivantana zany olo zany dia izy no izara fahatsapana. Iny moa le fizarana fahatsapana nareo izay mbola tsy mahafantatra. Ny fizarana fahatsapana dia ilazanareo sy izaranareo inona mba nahakasika anareo tao anatin'ny toriteny, inona ny voarainareo tao anatin'ny toriteny. Zay ny fizarana fahatsapana izay ataontsika. Zao repitra olona voalohany isika izara fahatsapana, isaorana manokana izany olona zany tahin'ny tompo ary rahalahy tojo sy Jesosy mandrakizay inona ary no voarainao androany azonao zaraina aminay anao ny fitenenana. Jesosy mahita faly lasa veto lasa veto tojo zay maheno maheno zay zay avy nahazo mankasitraka tany Jesosy aloha sika rehetra dia mankasitraka an'ireo mianadaty amin'ny toriteny fa nampahira sady nahavelom-panantenana ny toriteny na hampitombo finoana ihany koa. Ny zavatra tena nakasika anahy dia le teo amin'ilay hoe raha tia hazo ianao dia mamafasa hazo tahaka nataon'ny Olisa hoe hazo dia hazo ihany mampakazo kely izy dia nalefa. Dia hoe raha tia hazo ara-panahy koa ianao dia mila mamafy amin'ny ara-panahy. Dia nakasika sady nampirisika hoe hanao zavatra zany hanao hetsika amin'ny ara-panahy mba hazokatra ara-panahy. Halleloia. Dia nakasika anahy dia tahin'i Jesosy taholy. Halleluia. Mankasitraka raha latozo dia tahin'ny tompo ianao misaotra amin'ny fizarana fahatsapana. Andriamanitra manakira-pahasoavana ane hamaly fitianao dia mpitombo fahasoavana hatrany hatrany tojo dia mahereza foana amin'ny asan'Andriamanitra. Zao apiditra olona hafa indray tsika. Halleluia. Izy indray ary manaraka izara fahatsapanao ampidiritsika ireny ranabavitsika izay izara fahatsapana manaraka tahin'ny tompo ranabavy Aingonirina Rodriguez anao ny fitenenana. Tahin'i Jesosy pastera, tahin'i Jesosy tsika rehetra dia mankasitraka indrindra ny fitenenana. Mankasitraka nareo mianadaty amin'ny toriteny fa tena mampahery be. Dia na zavatra tena nakasika be anahy dia le hoe misy ny olona rehefa ao anatin'ny fotoana halatsahany telam-pamaky anaty rano dia ny azy zany dia mamono tena. Fa ny amintsika zany tsy famono tena fa famelonana fanantenana satria ao amin'ny Jesosy raha nampitany an'ilay raha ny asany Eli le raha anankiray indrisy toko fa latsaka ny telam-pamaky dia iny tena nakasika be anao hoe io tsy nampitany anazy hoe firikilao ny naotrany ahoana ny erizefany fa fability zany dia fantatry hoe vy. Fa izao hoe ao Jesosy Jesosy tsy manontany an'izany fa misy tsika manana
fanantena fa ao amin'i Jesosy dia nitsingevana ny vy mazevatra be ary dia izay ny tena mikasika be anahy dia mankasitraka pasitera ny fitenenana. Amen. Alleluia, mankasitraka anao ihany koa rahana bavy Aingonina Rodriguez tamin'ny fizarana fahatsapana dia Andriamanitra manankiray pasoavinany amaly fitia atsika tsirairay avy. Zaho matoko sy mino fa isy lera famaky itsingevana indray eto androany. Alleluia. Amin'ny sabatao avy zao moa tsika atao anatin'ny groupe dia tahaka ny fataontsika ohatrany tamin'ny pasika ihany dia misy ny fitoranam-bavaka manokana atsika hiarika Pentecoste indrindra ianareo izay manana fanirinany ho tonga aty entinam-bavaka indray ny fotoananareo andaminan'Andriamanitra ny programanareo entinam-bavaka hatramin'ny toe-bolanareo ahafahan'izy tsy mbola zany mandeha lavitra zany izy fitoranam-bavaka manokana na ny ara-panahy ihany koa izay mety mbola mahatsapa misy zavatra manelingelina mitambesambesatra anaty any misy fotoana manokana hikarakaratsika an'izany hitorantsika zany anatrehany Jesosy amin'ny sabata ho avy zao ka tonga avy anaty commencement tsika rehetrarehetra ao tsika mahita azy. Halleluia. Hivavaka ary tsika fanao hira anankiray aloha tsika. Halleluia. Raha nareo ary zao ny antaniko ary. Halleluia. Raha ny eniny toriteny zao nareo, inona ny hira hitanareo mifanaraka amin'izany toriteny zany dia ho ataotsika. Inona zany hira tianareo ataotsika maranana ny fotoana fa hira mifanaraka amin'izany toriteny zany. Zay tsy offrera zany, tsy hoe offrera na hoe terizo tompo mety tsy zay mifanaraka amin'izany fa raha nareo zany zao mandinika le toriteny, inona ary ny hira tokony atao. Meko anareo fifidianana hira izay hira tafiditra soratanareo voalohany tafiditra eo ka hita hoe mifanaraka amin'ilay toriteny dia izay ny ataotsika. Raha misy mampiditra voalohany zany hoe nefa mbola tsy mifanaraka amin'ny toriteny dia tsy atao fa manononareo hira anankiray izay tianareo ataotsika ka mifanaraka amin'izany toriteny zany izay matsy ny tanjona. Alleluia. Inona ary no hira tianareo dia ataotsika. Andriamanitry ny fahagagana. Marina izany. Ndao ary. Izay misy moa titrany iny Andriamanitry ny fahagagana. Marina aloha zany tena mifanaraka izany. Sotra ny tojona nangataka an'ilay hira zay ny ataotsika izay. Halleluia. Sotra nareo fandraisana anjara. Izy amoneny le hira izy amin'reto Andriamanitry ny fahagagana be dia be reto moa zao le izy. Mino fa ity raha zay lojika kely hoe raha izy Alleluia. Misaotra anareo menadata amin'ny fizarana fahatsapana. Mahafinaritra be ny fizarana fahatsapana dia Andriamanitra ny hamaly fitia anareo. Tahiny Jesosy. Zay le hira zay. Misaotra ny lalatoditsika. Zay mihitsy le hira. Ataotsika izay dia aorian'azy izay hivavaka isika dia hivavaka ho an'ny firenena izay hivavaka ho an'ny firenena nanavavitsika pagesy. Alleluia. Ndao ary ataotsika izay izay misaotra ny tojona ohatran'izay izay dia minofinaritra antsika rehetra Andriamanitra ny fahagagana. Izy Andriamanitra ny famantarana, ny fahagagana ary ny fahatsarana rehetra. Andriamanitra ny fahagagana. Fideno ny Andriamanitsy, vitan'izay tsy ahitana. Miresaka amin'ny kintana, mandidina fiodrivotra, toy ny Andriamanitsy tsy misy. Tsy
sakana Andriamanitra mifagaga animatezana sangana Andriamanitra mifagaga evavy mombeny zanaka fagagana tayanarany tsisy lehibe no ny Andriamanitsika ny Andriamanitsika dia Andriamanitra ny tsy hay atao miresaka mikintana andidikafildrivotra tonyandriamanitsy tsisy maheno ny Andriamanitsika ireo vafatotra afahany io mpandresy Israeliany lungesabuni maraja tony Andriamanitsika Andriamanitra mifagaga miasa Kristo no masakana miasa iza no masakana Andriamanitra mifagaga animatezana Andriamanitra mifagaga evavy mungu meny zanaka mifagagana tao mianarany ny Andriamanitsika tsy miova maly sy anio ary mandrakizay nosokafany ranomasina mena nafahy Mosesy ny vahoaka ny Israely tao amin'ny fanandevozany Farao nafahany Daniela tao andavaky ny liona nafahany Sadraka sy Mesaka ry Abedinego tao amin'ny laforo mirehatra nafahany Joshua tamin'ny androtana ny manda ny Jeriko ny marina dia mandeha amin'ny finoana noho izany amin'ny finoana raiso fandesenao fikasany tompo raiso fitahina satria miaraka amintsika evavy mungu meny zanaka mifagagana tao mianarany Andriamanitra mifagaga miasa iza no masakana Andriamanitra mifagaga animatezana sangana Amen Jesosy Andriamanitra ny fahagagana tokoa no Andriamanitra mahay mampitsingevana zany vy zany ravana malala tsika anaty rano tena Andriamanitra ny fahagagana tokoa no mahavita an'izany mbola manangana indray ny fiainantsika evarava zany tena Andriamanitra ny fahagagana tokoa no mahay manangana ny maty zany ravana malala Andriamanitra ny fahagagana io mbola nampisy endriny fiainantsika indray ravana malala misotranao zay Jesosy ny amin'ny fotoanandroany misotra fa Andriamanitra mahagaga tokoa ianao na dia ny fahatanterahana ty fotoana ty aza dia tena tsapanay isan'andro isan'andro fa Andriamanitra mahagaga ianao misotra ny amin'ny teny rehetra zay namenao anay mpanomponao nentina nampahirezana ny hafa rehetra misotra satria avy aminao ny teny misotra satria avy aminao ny zavatra rehetra avy aminao reto olona zay tonga mijery eto androany voninahitra ne ho anao amin'ny avo indrindra misandrata amin'ny avo indrindra Andriamanitra misaotra Jesosy fa tsy tapaka ny fandarana misaotra Jesosy fa nomenao hery zay na fa nanatotosana zany misaotra fa ianao nandamina ny fotoana voninahitra ne ho anao da io hatrany Jesosy mba ampandrosanay foana amin'ny ara-pananay zao fandarana
dia isy foana ny fotoana izay mbola minaovana izy ity foana mandra-piavinao eny aminao an'andra Jesosy. Da io ny tsirairay avy izay tokantrano isam-batan'olona izay tonga teto androany. Azavenanao hiala maina eto izay ny olona eto. Ampahitaony voninahitra ao. Ataovy tahaka ny Mosesy ampandalova eo aminy nay tsirairay avy ny tokantrano izay nampandrotsony izao fandaran'izao ny voninahitra ao Jesosy manana. Voninahitra ao anao hatramin'izay dia mandrakizay be tsy voalazako. Fa rehefa matoky sy mino aho fa ampitodika sy ampahery anay izay voalaza androany raha ianao ny fanainao masina ampatsiahany zany teny zany aminay andro manala. Misaotra Jesosy malalo tena laza ny saotra tsy voninahitra anao hatramin'izay dia mandrakizay niteny zay nafafy nivoy zay nafafy dia tsy azo ny devolotsaingohana na dia ray aza fa nitendry zay nafafy androany dia amoa avy zato eny anatin'ny tsirairay avy hiboboka ho fiainana mandrakizay. Saotra Jesosy malalo. Halleluia. Amen. Ivavaka rahavavitsika Angely Pagesa amin'izao fotoana izao any firenena ampandrosoantsika izy amin'izao fotoana izao. Misaotra betsaka pasteur na amin'ny fitenenana tain'i Jesosy dia tain'i Jesosy ihany koa tsika rehetra afaka isika ry Tompoandriamanitra tsara indrindra sy any an-danitro. Misaotra betsaka anao izay Jesosy ny tamin'ny fotoana androany. Tena mankasitraka anao izay Jesosy satria fantatra efa ianao amin'ny tasy ny tantana mandritry ny fotoana androany tompo malala. Misaotra anao izay ny amin'ny toroteny izay ndrenesinay nentin'izy mianadahy ireo tompo malala. Misaotra betsaka na fampahirezana ary isoranay tsy adinonay hatrany ihany koa Jesosy eo ny amin'izay rehetrarehetra tonga teto ihany koa tompo dia hoentina misoranay ianao ary hoentinay anatrianao Jesosy malala na iza nandalo teto dia samy tena hitondra valim-bavaka avy aminao Jesosy eo ary ianao mihitsy nefa manitra iza tokantrano izy ireny. Mankasitraka indrindranao izay Jesosy eo ny amin'ny toroteny izay tena nampahery ary fantatra efa Andriamanitra mahagaga tokoa ianao. Hainao ny zavatra rehetra Jesosy. Tsisy izay tsy hainao atao tompo malalo ary matoka Jesosy fa ianao no asainay isan'andro eo amin'ny fiainanay Jesosy hiaraka aminay. Mety misy fahasarotany foana Jesosy ny fiainanay rehetra eny anelanelana eny tompo malalo. Tena asainay ianao Jesosy hiaraka aminay tompo amboary izay Jesosy. Mety izy ianao hiaraka aminay Jesosy eo. Aoka tinanay ty hiaraka aminay isan'andro ianao tomponay zanaiza misy anay Jesosy eo. Ary mino izay tompo malalo fa ianao tompo dia eo aminay isan'andro na eo amin'ny asa na eo amin'ny asa fanompona ataonay ianao Jesosy malala na eo amin'ny asa fivelomanay andavanandro ihany koa dia tena ilainay tena ianao Jesosy ny ilainay isan'andro san'andro satria ianao ilay Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra mahavaolana ny zavatra rehetra ary tsisy fetra tompo ny herinao tompo ankehitriny izay Jesosy dia mankasitraka indrindra tompo malala ny amin'ny fampielezana natolotra ao tsirairay avy ary mivavaka ihany koa Jesosy eo ny amin'ny firenena any Madagasikara izany. Ianao mahita ny any tompo amin'izao fotoana izao. Hitanao Jesosy efa miteny ianao araka ny teninao any am-parany any dia isy andro mahory tena ao anatin'ny tena fahoriana Jesosy ao anatin'ny tena tebiteby sy maro samihafa ny amin'ny tompo malalo hoentina inatrianao izany Jesosy. Mirotsahan-tsehatra ianao tena ilain'ny firenenay ianao Jesosy eo. Miteza hiaraka aminay hatrany ianao tompo malala ary mifantatra Jesosy dia tena ampahery ny tsirairay avy. Ninona olana Jesosy manana ny vahaolana tonta ho an'ny firenenay ianao. Ninona zavatra Jesosy eo izay tena hita hoe tsy hay intsony ny amahana olana, tsy hay intsony ny zavatra atao. Ianao Jesosy no antenenay fa ianao ilay Andriamanitra ny fahagagana. Ianao ilay Andriamanitra mampisy ny tsy misy tompo malala ary mahay mampitsingevana ny fiany anaty rano azy ianao. Efa tsy hainay Jesosy tsy takatry ny sain'ny olombelona ny mpiasanao. Ianao no tena ilainay Jesosy irotsaky ny sehatra ao amin'ny firenena io. Ta io ny aretina tsy azotrano. Ta io Jesosy ny ara-bola amin'ny tsirairay avy tompo any Madagasikara. Ta ionao Jesosy eo ny tebiteby
tsy filaminana isan-karazany tompo apetraka eo ampelantananao ireny. Ianao eny ia manokana an'izy ireny tompo. Makasitraka be dia be anao izaho Jesosy satria fantatrahy tompo fa ianao nefa mandray an-tanana izany. Misaotra noho ny amin'ny fotoan'androany, misaotra noho ny amin'ny vanim-bavaka rehetra Jesosy io, ary amin'ny anaranao ririany tompo malalana izay mangataka zava-bavaka izany. Makasitraka indrindra tompo indrindra fa ny amin'ny fotoana tsy tapatapaka fa hatramin'ny farany Jesosy io. Misaotra betsaka tompo ary makasitraka be lehibe anao izay. Amin'ny anaranao izay mangataka zava-bavaka izany misaotra tompo. Amen. Halleluja. Makasitraka indrindra ny ranam-bavintsika Angely Bazesy tamin'izany vavaka matsiro mamy zany a. Andriamanitra manaka-pahasoavana ny amaly fitianao a. Mitombosi izay mitombo fahasoavana hatrany dia mahereza foana. Misaotra anareo telo mirahavavy izay nitondra ny alina andray anjara tamin'ny fotoana teto androany. Ranabavy Rodinina tamin'ny vavaka fanombohana, ranabavy Makirinina tamin'ny toriteny, ranabavy Bazesy tamin'ny vavaka ho an'ny firenena, Ralatotso sy ranabavy Aindelina Rodriguez tamin'ny fizarana fahatsapana. Sy anareo rehetra izay tonga teto tsy misy atenona na teray aza. Misaotra anareo fa raha tsy tetinareo a nagingina rery teto izay fa teto kosinareo dia nafana ny fiarahantsika. Raha mbola tsika ny amin'ny roanandro dia Jesosy ka tahiny tompo a firenena soamantsara dolo tsika rapitso. Dia rapitso izay tsika meno eto amin'ny varo sasany misy mifandarina misandrata rapitso amin'ny varo sasany dia miasa antsika amin'ny vavaka fiombenana. So mitahiny tompo daholo a dia matory amin'ny fiadanam-po amin'ny filaminana-tsaina hiarika tontolo andro a amin'ny fanantenana vaovao sy hery vaovao a ary finoana matanjaka isika tsirairay avy. Tahiny tompo daholo a mahereza akiradio point radio 12345.com afahantsika meno nozapeo akiradio. Misy toriteny isaky ny adiny telo amin'ilay amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina, amin'ilay amin'ny efatra ny fito amin'ny folo ralina. Akiradio point radio 12345.com. Halleluja. Amen.